Sehatra ny fampianarana kosa no isarahantsika Mpanabe fa tsara ofana sy manana traikefa fitaovam-pianarana manaraka amin'ny tokony ho izy efa voahomana tsara. Ireo no miandry ny mpianatra izay andrato fianarana ao amin'ny sekoly Soafinatra Soarano mandritra ity taom-pianarana vaovao ity. Arahantsika toy izao manaraka izao ny faneho-kevitry ny talen'ny sekoly. Io maraina io nanomboan'ny sekoly Soafianatra eto Soarano ny taom-pianarana vaovao 13 14 hita ho tena navitrika aoka izany ireo mpianatra sy mpanabe ao amin'ity sekoly ity. Araka ny nambaran-dramatoa Rahanitriniaina Noromalala talen'ny sekoly dia anisan'ny nampiavaka ity sekoly ity ny traikefa izay ananany eo amin'ny lafiny fanabeazana sy fitaizana satria dia efa mankalaza ny 17 taona ny ankehitriny ny Soafianatra ary anisan'ny sekoly tsy miankina nampiasa voalohany teny frantsay hoentina mampianatra teto Madagasikara ka tsy mahagaga raha zato isan-jato hatrany ny taham-pahafanadinana ho hiatrany ity tompon'andraikitra ity. Ny toerana andraisan'ny ankizy moa zany dia efa voninahitry ny ela ny fitaovana ampiasaina amin'izy ireo ihany koa ary ny Mpanabe dia efa vita fampiofanana ny fandaharam-potoana efa matotra tsara. Izany hoe ny fandaharam-potoanan'ny sekoly Soafianatra zany dia plein temps, tsisy mirava loha, tsisy miditra tara fa mifitoka hatramin'ny 12 amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 5 sasany ho an'ny secondaire. Ny vokatra moa zany raha ny isan-dakilasy no resahana dia nataonay izay nampiakarana ny niveau amin'ny mpianatra tsiraray mihitsy ary raha ny taux de réussite ara-panjakana ny CPE 100%, ny BPC 100% foana eo amin'ny sekoly. Ny tanjon'ny sekoly moa zany amin'ny maha-toeram-panabeazana azy dia tena manabe ny mpianatra, manome fahaizana mampahalalana ary ny tanjonay hatramin'izay dia tsy mpianatra mahay fa tena mahay. Tarihana ny sain'ny ankizy zany ho tia fianarana atahotra an'Andriamanitra ary amin'izay fotoan'izay dia mba mpakatao izy ireo ary manaraka tsara ny instruction omena. Ny teny filamatra moa dia hoe bonne base et sagesse avenir meilleur, izay ny devisenay ary dia taterahanay mihitsy n'izay. Anisan'ny tena imasoan'ny sekoly Soafianatra ny amolavolan'ny mpianana ho tonga olo-banina sy ho tafita amin'ny fiainana ary amiratra eo amin'ny fiarahamonina tahaka ireo olomanga marobe izay efa nandrato fianarana tao amin'ity sekoly ity. Hatreto dia mbola misy kilasy vitsivitsy afaka andraisana mpianatra amin'ny sekoly Soafianatra ho an'ireo ray aman-dreny tady sekoly ampianarana ny zanany satria ho azy ireo dia tena voafetra ny isan'ny mpianatra raisina mba ahafahana manome kalitaona fampianarana tsaratsara hatrany ho an'ireo mpianatra ho hiatrany ny talen'ny sekoly. Dia ny fanadidinina ihany koa tompoko lasy toko vavy no anakatonantsika tanteraka ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity andro androany ity. Isan'ny noentina tamintsika tao anatin'izany ary ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa ny teo anivon'ny parlemanta izany amin'izany teo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita sy ny kongresy ny tetezamita. Ho amin'ny rapitso indray ny fotoanantsika manaraka tompoko lasy topoko vavy Soarano no nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity andro androany ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma.